eo amin'ny lafiny fampandrosoana sy ny toe-karena kosa indray anatanteraka fifaninanana roa lehibe ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy amin'ity taona ity ka ray amin'ireo ny fifaninanana izay eo atao an'ireo tanora manana tetikasa mba ahafahan'izy ireo miroso ao anatin'ny fandraharana sy mba ahafahana amoronana asa eo ihany koa ny fifaninanana mahakasika ny fampandrosoana maharitra ho an'ny start-up dia mba hanarahandi an'ireo tanora malagasy no tanjona fanadiadiana. Misy efatretsisa taona ireo tanora malagasy miditra amin'ny sehatry ny asa saingy betsaka ireo ankizy tsy manana asa vokatra izay fahabetsahan'izay satria tsy ampy ny tolotra ho an'ny tinady. Mba hanampiana ireo tanora malagasy dia misy ny fifaninanana tetikasa mendrika ahafahan'ireo tanora malagasy rehetra na eto an-drenivohitra izany na avy any amin'ny faritra mandray anjara. Tetikasa momba ny agrobusiness izay karakarainy ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy. Misokatra manomboka androany ary tsy farana raha tsy afaka roa herinandro ny fanoratana anarana ho an'ireo tanora te handray anjara amin'izany. Dia izay no zany no ezahanay ho atosika manokana koa amin'ity. Manomboka rapitro dia manana roa herinandro eo zany ny izay manana tetikasa sy manana start-up latsaky ny ray taona ny fisiny mametraka dossier. Le dossier tsotra kely efa misy modèle na business plan zany no maninay. Dia ny ataon'ilay olona dia mamaly fanontaniana fotsiny amin'izay mitovy. Rehefa vita zay dia misy présélection ataonay. Dia zay tafakatra présélection manao présentation devant jury expert momba an'ilay domaine zany. Dia miakatra fiodinana farany dia manao final. Miisa roa ny fifaninanana karakarainy ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy amin'ny volana febroary sy ny volana jona izao. Misy anankiroa zany zavatra ataonay amin'ity ny voalohany zany misy start-up ataonay niveau national. Izany hoe zany tena andray anjara daholo zany ny eran'ny Madagasikara dia ny secteur tena hoe fidinay dia hoe ny agrobusiness. Matetika manko isika efa manao le start-up hatramin'izay dia eto Antananarivo foana. Dia hoy izay hoe tsara ihany mba mandray anjara amin'izay ny amin'ny province. Satria ny province koa manana tetikasa afaka ampianay koa anatanteraka izay start-up izay. Faharoa ny start-up izay ataonay koa dia kasika ny hoe growing start-up izany hoe zany kasika ny développement durable. Iny indray zany tovy ihany eran'ny Madagasikara izy io fa ny objectif indray dia hoe kasika le hoe tena développement durable. Fivahinianana tanam-paritana no loka azon'ny mpandresy ahafahany mifandray amin'ireo mpandraharaha sy orinasa vahiny. Ankoatra ny fivahinianana dia tombony lehibe azon'ny mpandresy sy ny finalista ihany koa ny torolanana na omen'ireo mpandraharaha malagasy ao anatin'ny fivopama mba ahafahan'ireo tanora malagasy miditra eo amin'ny sehatry ny fandraharana matianina sy maharitra.